fehezindolona anareo de fehezinay nay matonareo tonga teo kaikilay tsisy elanelana tsisy fampiasan-kely fa noho ny tanosolosenareo ny forsa sy akitoraka sy miopa zay mahazo anay nanefahana anareo miala dikan'izay tazomy ny olombelonanareo fehezo de feheziko ny ana inona moa zany ny antony anakaranareo olona tsy anehevitra tsy resaka fanehoan-kevitra efa niresaka ny anareo teo nisy tompona raikitra niresaka taminareo teo tsy tompona andraikitra mahavola ay de tavy le tompona raikitra mahavanvolana fa azaravana le barasy satria misy dispositif anapetraka eo asika nytany teo fosiny sevo le izy zany efa ngamba efa teo amin'ny roa taona mahery teo ary ny mpianatry medisina ny tsy miroso tamin'ny resaka gaty mihitsy fa noho ny izy hoe tsisy vahaolana fa fandevirebena foana de reo ankizy hoe tsy adala mirotsaka izy an-dalabe nandeha nitolona nandeha tamin'ny 25 sy mirotsaka an-dalabe izy fa ankehitriny fotoana zao isiny mpanivany zay tsy miraharaha hoe izy ampitondra eo na iza fa hoe fotoana zay mpanivany ka mbola tsy mijoro akory ve le gouvernemanta sy le ministera de ho sakanana sady zay any hevitra maika zany ka misy ministry fahasalamana vaovao tsy miasa zay mikombona ny zavatra takinay de ho an'ny malagasy rehetra mahatonga andreo ankizy mitolona miaritra crimogène dokotera zany hoe mety ho tsaratsara karamay izy any arina any fa ho an'ny taranaka any zao misy malagasy miandro fahafatesana fotsiny satria manino tsisy fitsomanam-bola itsabony jereo moa système eto amitsika marary ny tasapanjakana alefa prise en charge any amin'ny klinika any de le klinika nefa lafo de lafo zany hoe tsofa ho an'le fanjakana de zavatra zay tokony miova koa anatin'ny zavalavitra anankiray le mpiasan'ny fahasalamana izy fa sahirana daholo de mba maneho hevitra de izy de bomba sy lacrymogène reo ankizy reo angambany tsy mitoraka raha trevana azy za angamba ny vaky loha maly de zay no tonga nanteny hoe tsika tsy mikasitanana mpitady filaminana fa ianareo namely voalohany ka zay antony ansefo mety hoe mbola kely sa fa izy sefo ho an'ny tanindrazana no nanaovan'ireo mpianatry medisina ireo salamo miaraba tompoko za miaraba anareo rehetra ao eny ary de efa mazava be fa no zay azonana fahefany eo hatramin'ny farany izy ny etsakilan'izay nefa ny vahoaka sy ny tanora efa tsy manakitsony ka nafiona-nay nadinika izy io za aloha tsy makasitraka an'izany raha salamiko manokana ary manetana an'ireo entité rehetrarehetra mba tianaiky an'izany fionana sy dinika izany fa tsotra nitsakin'ny vahoaka amin'izao fotoana de ny felany eo de fananganana rafitra vaovao mihitsy entina mpandrosoana ny fireneny ty fa zao rafitra zao efa filoha efa tsisy ilana azy tsony ka noho izany de manetana antsika rehetra entité mba tsy ho voarebireby fa aleo zay vao vidy vola ihany no andehany amin'izany fionan'izany de za koa mandrisika hoe raisa ho volany fa rehefa lany ve volany tsy angina sy hipetraka eo ihany izy ho an'reto tany filaminana vao vidy vola manapetra zalany vola manapetra io vola io zao le tamin'ny sabotsy reny nomena vola ny karamaina dolona keny amin'ny collégium zao angah misy hitatsony satria lany le vola de manao vaovao indray amina fitedavana vaovao indray andoavam-bola de io zao famorina olona eny amin'ny CCI io aiza zao ny any amin'ny paritra da mana rama vola anakarana an'le olona eto Antananarivo de karamaina le olona zany ve no iainana eto amin'ity fireneny ity aiza nahita vola amin'izany foana ny senam-bahoaka nefa tsy zarizary senam-bahoaka tsy zarizary ake mahatonga ny tolona io de nefa ny vola zarazara ny etsero une journée ny miaramila ray ma 500 000 francs 500 000 ariary de mba manahoana zany amin'ny fitantanandraraha-pirenena manahoana ny solom-bava-bahoaka amin'izany tsisy miteny avaizy reo loharambolo reo tsisy manao ankety an'izany fa de mangina fotsiny nefa milaza hoe mpanohana fanjakana ty fanjakana raha tian'io fanjakana io nareo raha nga mpitsery marary am'ireo ie tena marina zany teninao zany rahalahy za manokana raha ny hevitrako manokana mba no hevitra manokana raha tena fifampidiniana marina mahana olana ny atao satria fa tsy mahatoboky an'ny ovahoako itsony ny fanjakana nefa ny filaminana tsy maintsy takina mijoroana reo maramila raisaky ny andraikitra ahoana natongavana am'izany dinika zany antaotsona ny anao fikomina zany zavatra resanao zany non hiaro ny vahoaka hiaro ny olona fa tsy vahaolana ty famonona olona fatany ty na ny ropo teneniko anareo te illégal azanao iza marina moa mba lazao hoe iza marina ny sinian'le réquisition mba ho fantatr'olona mba exercetsika reo koa fa raha filaminana ho raha fifanatolana resana io système Nations Unies asaivo reo no miorganiser an'io sous l'égide an'ireo
fa atahorako a ty zavatra atao president milalao afo a milalao afo zavatra mamay be hoe aiza isy olona tazona vaina fo amin'ny tanany eny ary misy atsobo manaraka izy mbola afaka toy izy raha ny zay fanazavana mahatonga an'le izy a marina ty teninareo zay zao mitakin'olona rehetrarehetra miala président de fetson'olona volovy hoe no everinao everinareo hamany vavan'olona mitenitena miala président sa ve everinareo fa doara oraisina ny antso manaraka ary miaraba tompoko salama e Alo, manao ane miarabanareo de miarabany PN de miarabany technicianao. miaraba tompoko Mahafinaritra anareo tompoko radio. Zany tena tsy fantatro hoe mety fifandraisana nahoana fa zany tsy mahay tompo amin'ny teny efa mety ka efa mahino anao zay doara miaro tiako afara zany de miombonkevitra le vahiny ty ary mahafinaritra le fanazavany amin'ny zava-misy amin'izao. Tena marina lazainy hoe génération corrompue misy antsika amin'izao fotoana zao ary sehatra rehetra amin'ny sehatra rehetra misy antsika de corrompue vola dona io vola ampafanjakana amin'ny tano filaminana amin'izao io satria ao anatin'ny corrompue ay akora gany fimaramila omenao dimy ety isanta isan'andro sa manentana le zezeta so mitanora toizy zaka olona fa ny alafinana zaka ny alafinana zaka misy fatampena maintsy vola mpanjakana sa amizay ko manao participation manao cotisation rehefa karana pokany arem-pireneny ndraiky anoanana ngiaravena mandovola hoan'ireo maramity io de za manentana tika tanora toandro zany atolona alefasina atolona alefa zara zezeta fa tena corrompu tanteraka faro manarakaraka zany le amizao zany le hoe isy le fetsona ngaiantrave efa ridicule efa zavatra ty mipatatso zany zany ary ty misy fiatraikena amin'izao zava-misy zao fa laha ty miandravelona natiny efa ambany de ambany fahefany amizao fotoana zao ary rehefa lataka faraze fitetaka amizany ka io ataon'Andriamanitra mafo ary ataon'Andriamanitra mafo ary tsy aleo zany ary tsy ako le mangataka hoe mametra felany arabrabi le fomba fitonga mazakasika hoe angoany zao voala zareo fa azamitery azareo fa agata voaresaka teo mikasika an'le hoe kolikoly corrompu etsetra mandeha be ny vola avaiza le vola de tomaravo satria olona zao miaya zao hoe sao de mba hoe ny vola facture reny amin'ny jeramano lasa mandeha any amin'ny tsizy sao de ny cotisation nay anakinapo sa misy mangaronao sao de za nahita filarana be de repay be fizarana vola de rava moa le fizarana vola atao fankorotana be de maramila zay za amin'io zany avy any mahazo de ody anatin'ny bus 135 de sarombaka ny olona zany angala bus de niresaka misy maramila izy ndray mipetraka tako aiko teo fa inona le ty ny zavatra misy ao de zay milahatra ao andeha lahatra avy nilahatra de nilahatra inona milahatra vola le hoe ndamin'ité fankorotana be zany le izy fangamanina ho azy io fahoana mahatonga le izy de zanao za tsy mahafantatra hoe avaiza io vola io za tsy anatin'le circuit reo fa hitako hoe zavatra amena raha tsy mbola nisy zay natanytany io pratika io mety misy any ny famonoana afo vola zarana fa mety any amin'ny coro any any amin'ny can any mety hoe fitaran'lizy matsy hoe mety atonga ny olona iay sao de mba zay ny ohatrany hoe raha vakina mahaingana hoe amatsy vola manaovana an'le répression atsy le vola hoe ando facture ando facture mando cotisation ando etra anao ina sao de le zava-misy nge Roland vao me manamarina le fitakin'le kizy le fahalovana tafahoatra raha zany style itondrana anaovana gouvernance tsy setokeny tsony zay mahatonga ana miteny hoe mba ovao le style laha tsy mety izy ny mpanolotsaina amin'ny président mampanao azy an'io azonao veramente aloha tonga de tsy ory fantanina ty hoe i constitution zany tsy otsony l'izy raha zany le zany hoe rafitra mihitsy le le constitution wa le système le constitution manko a io nge zavatra tsy miteny le constitution fa mety azo dinganiny mety zavatra fa le fomba fitondrana atao anatiny mihitsy priorité eto amin'ny firenena azonao zao ve problème an'olona de priorité téléphérique azonao le système mihitsy zany ohatra manafokafoka olona zavatra manahirana ny tanora ny système mba afany velona raha pitso raha afakapitso
zavatra ataonao zavatra hafa azanao fizarana vola ohatra hoe ka le fa maro ange zay constitutiontsika novana teto zay fa le système gouvernance tsy miova constitution zany fa io zany a eto zany misy adevitra lehibe mihitsy ka ny fanjakana di tsy hoe evatra mieritreritra hoe anao zavatra ohatran'io zay mahatonga tonga ny fotoanan'Andriamanitra tapitra zay feta zay tapitra eny ary isotro rano kely tsika de miverina andreo arin'izay ndao ary eny ary karazana diagnostika zany nanao anina ihany tsika teo de efa hoe inona ary zany nisy an'ity zavatra ty de do marava ny fitondrana mitariny Andry Rajoelina zany de efa reny resahandreny hoe nanendry prime ministre nanendry apahana ministre izy miantso dinika natomboka amin'ny tanora sy ny tanora moa zany zao no tena ohatrany karazana point focal lalizy de hoe tongava midinika amin'ity anio ity de ho ito zany ny firosiny akoatra ny efa voaresaka tany aloha hoe ady amin'ny CCI vato anaovana dialogue na concertation nationale zay nefefoka many hoe sollicité hoe hitarika an'io zany aty akilany ihany koa raha ohatra ny fahenona ny vaovao zany ohatra ny isy fivorinina ataontsika hoe hery politika hery samihafa moa zany force vive angamba zany filazany lizy mahadika azy kokoa hoe zay ho atao ery amin'leo intsy an'io tolakandro an'io atoandro moa zany manomboka amin'ny atoandro eo zay zany zao ny zavatra misy amin'ity an'io ty vory any avoloha vory ihany koa ny any ivelan'ny avoloha inona mety ho tonga ao anatin'izay le resahanao zay hoe ho tafahoana fereo sa andeha amin'ny lalana samy mandeha mazava be nge le fivoriana ery amin'ny le hintsy fahitavako azy zany tsy elisan'ny voantso any fa ny andah tsy hoe ny avoloha zay ny zavatra tao ao satria tsisy olona hanaiky fandaminana unilatéral ataon'ny présidence atsony hoe andao ndray vory ety ny olona fa maty firifiry fa maty firy ny zana-bahoaka fananan'olona potipotika zao anao vao ianakendry ampianso n'olona tonga vatery io tsy hoeken'ny olona zany fahitavako azy de zay zany isin'io zay ny dikan'le nery avoloha moa zany député ny tena tompony ketrika mampiantsy olona avy any amin'ny faritra mahatonga hoe député zany mandefa andreo olona reo de isy olona betsaka tokoa tonga eny satria olona avy any amin'ny faritra fa tsy mahalala ary olona tena tsy mahina an'le réalité ny génération Z fa olona chasseur de prime many amarozany satria miaro ny namany mpitondra koa izy orasina aloha iantso raha efa misy voninao mba adikao ampidiriny anao manolotra ny araba eny tompoko allo eny ary ya somary miverina kely eo am'le fifisioana dinika hatram'izay nge nitabataba ny fiarahamonim-pirenena nitabataba ny olotsotra fa inona ny valiny fanambela-bava fanagadrana zany nisy de am'izao le efa porty izy efa magnentomondrony de hoe hidinika tsy hidinika eroa efa be maty efa be ny rava-fananana efa betaka amina ratra dika an'izay tsy misy tokony fampidinihana tsony ray tompoko saotra tompo fa ny okevitry ny olona mako zao te ho tonga amina hoe gouvernement parallèle ve zany izy ty de domaravo tsy fantako an'izay zavatra mety hitranga eo fa ny logika n'olona tezitra tsy mba voafehinao ny zavatra mety ho resantsika eto inona ny balise tokony atao inona ny solution mety aroso problème amin'ny président manko raha ny fahaenona azy koa raha hoe nytereny communauté internationale aloha izy nytenena tsy nyterena aloha fa nyteneny communauté internationale mametrano fialana la izy mbola tany Nations Unies de to tsy mety aminy le olona prévu par la constitution andray le fahefana azonao de miverina ty izy de premier ministre iny moa zany le sorony le izy nge fa tara loatre le fipetraresana ataondreo zao io nefa tara loatre ary le hitolom-bahoaka me mazivana catégorie n'olona maro samy hafa plus ou moins impliqué tsikelikely tadidiko tsara tamin'ny 91 za président mpianatra teny Akatso tam'izany amam-bolana maro zay teo 13 mai tsisy maramila nanahirana anay fa voatery tsy maintsy niala ihany le filoha indrindra ka tika misy maty maratra isanandro misy aratra misy maty misy isam-bolana vo mingy tsy tana raha olona fa tsy eleo jerevana vahaolana raha ohatra nefa misy antso vonina anay mba adikeo ary de ampidirina anao miaraba tompoko allo eny ary fianjakely tetsimrano le izy sarotra be situation antsika eto mihitsy tsy mety amin'ny firenena tsony mizany io marina nyterele zokola teo hoe efa misy fatiolona io misy fatiolona problema zao nendra matomaraty tsy mety miteny mihitsy le mpitondra-pandrakana zao nisan'ny maratra de zao nisan'ny olona maty fa manina izy tsy miteny
sainareo fa mbala eny miteneny fitotra-panjakana tamin'ny radio raha izay faharoa manarakaraka an'izay a reto maramila gendarme sy ny polisy ny gendarme moa tena manao izy mitondra an'la tomobila civil tsisy numéro misy menamena misy fantatry reo tomobiliny karana tomobilina concessionnaire na tomobile dia tomobilin'ireo karanery korondrano ery le karan'ireo hoe zany no manome fitaovana amoretana an'le vahoaka malagasy dia inona le ho ataon'le vahoaka zany lasa le karan'ireo zany zao no hoanan'le vahoaka zay ne mahatonga an'le débordement zay le mahatonga le opération anakarana sy ny karazany zay io zavatro tomobile ampiasainao tomobile tsisy numéro ampiasainao taizany mbola nisy dasteur maramila mana dasteur pick-up gendarme ny eo amboniny faharoa manarakaraka an'izay ny G6 tompoko G6 ny gendarme élément d'intervention assaut mila an'ireny raha fa misy cour d'assaut atao na kidnapping na inona dia ireny no mandeha fa ity tena zavatra ho antaniko anao mety ve ianao ny araka lalàna tsara amin'ny maintien de l'ordre ohatsy natao to Madagasikara io manao kagolona tsy identifié le olona manao maramila gendarme manao kagolona tsy identifié afaka manao an'izay tiany atao eo mety ve ao anaty lalàna ve zany zay mahatonga marapy sa tsy ao anaty lalàna sotatao le feverako azy le teninao zay a mety voalohany aloha anamao mihitsy hoa le ordre fanatanterahana an'le maintien de l'ordre na rétablissement de l'ordre public nefa illégal araka ny teneniko an'ireo izy moa nanao signature n'ireo réquisition reo andao mba fatarina amin'ny vahoaka préfecture ve ministre de l'intérieur ve premier ministre ve commandant gendarmerie izy nanao an'io fa tsy maintsy autorité administrative aloha zay zany mila fantaritsika ahoana ny tenue imbako tsy voavaliko tsara le teninao satria ndraindray manao an'le masque gaz reny koa maramila azanao manao kagolona izy manao kagolona manao masque efa tsy haiko tsony zany a pitsopitsony zavatra ohatran'izany fa tsy maintsy ao anatin'le commandement no mahavaly an'izay fa zavatra hitako rehefa rétablissement de l'ordre public ropa zany resana maramila nitarika azy fa tsy tokony gendarme tsony maninona lazaina fa ropony atao zao mbola gendarme ihany tsisy maramila eo ne le fanontaniana tena miperaka zany nefa ny tena ordre manifestement illégal ary mampigadra amin'le olona zay manatanteraka ny didy mampigadra ny zany reo gendarme manatanteraka nireo samsamatra midarodaro kao reo zany raha ropony resana tena mampigadra reo satria ordre manifestement illégal ary ordre public ny resana fa nefany a de ohatrany odiny everiny refa tsisy mahalala an'izany ve ny olona zay ny ilazako azy eto ary tsika mpahay lalàna manova fitoriana fataro mbola responsabilité ny hémorrague ve io hémorrague taritiny gendarme ve io aiza sema aiza ny andraiky tao aiza ny sema aiza ny rafsi zay zany ny any amaliko azy hoe tafahoatra loatra le tsy fanaran-dalàna zay le niteraka fahalovana rehetrarehetra satria ve ny olona tsy mahalala an'izany fa midimidina an-dalambe de tsipotsiponinareo vonoanareo isanandro ary zay mahatonga na miteny azagaga tsika raha misy efa miteny zao io ny réserviste azagaga tsika raha misy vondrona maramila tambatra tsy anaiky an'izao zavatra zao tsony dinda ny ataonareo hierarsy maramila io raha ohatra ka tonga zay dingana zay fa marary ny olona fa misy fiavany mety ho faty raha misy zanaka général zanaka colonel GNZ da midina an-dalambe ka maty reny avanareo reny maratra reny avanareo reny de ho tantanareo ve io zay ny afarany tira raha ty ka mitandrematsika mpitondra zay ny mety hiteraka zavatra be deabe na tsy zakany olona tsony tsy afaka jery fotsiny atsika eto isanandro izao tontolo zao eny ary efa misy antsondrao vonina mba teo rasinanao miaraba tompoko allo miarabe miaraba anareo tompo de miaraba ny vahinikeo mahafinaritra rehefa andahana anareo ary mankasitraka koa amin'ny zoko be totomara zay efa tranainy be amin'ny resaka administration ny tena problème ny ray malemy de ity président tsikitiritsy ny tena tsy ao tady dio fa itake no nitarika ny 2009 izy 350 000 ny mpiasa tsy anasa tamin'ny ihany secrétaire formel amin'ny 2009 de izy zany tsy manaiky diso mihitsy izy zany manapatra amin'ny mahazanaka colonel azy de ohatrany miaramila nataony fitaovany vo tany amin'ny anina ke de mandeha tsy fanarahan-dalàna tany amin'le nationalité de any tsy fanarahan-dalàna voalohany de manaraka daorany rehetra
dia problème io zany anisan'ny tsy mampandrosa Madagasikara dia tsy fanarahana le izy rehefa miteny dia araka ny lalàna zao araka ny lalam-pantenana dia article 54 dia za mane izy mihitsy mipandika lalàna voalohany ka zay no maharatsy an'io le président Bazaha io izy zany manana misy io ataon'ny frantsay aminy dia tsika zany tena tsy tonga saina ka zay no oke Batogava saina nareo andina nareo folo alida olona nianatra nareo olona tia tanjana nareo izy zao le prime ministre io dia efa misy manao mpamoaka sady nanao abihana tandaso amin'ny andinany tsy fantatra anao fahamarinany tamin'ny androny dadany tamin'ny androny Arema dia zay foana ve fianento Madagasikara didiny Besatsy ny tano an-trano mampalahelo ohatr'izany firenena fa mahafinaritra misy anareo mijoro mankasitraka tompoka ny zavatra misy koa Dodo Maravo dia hoe rehefa mizavatra ohatran'izao teo moa zany tanora zany manana ny zavatra dia ianao ihany milaza hoe tsy hoe akatoerana ngena ohatran'izany reo tanora reo fa hoe tena tsy mety tsony zao rafitra le système zao zay zany le anankiray efa etsakilany etsy koa zany rehefa tena efa misy antso aloha sao dia ampiditsika aloha atao prioritaire aloha le antso dia miaraba tompoko tapaka izy le zavatra misy hoe ny secteur clé zany dia mialangalana foana rehefa mba manao antso amin'ireny sa tsy vaolana zany hoe tena hoe rehefa bloqué zany io système administratif io zany le hoe tena ny administration dia aingana be koa mba fombiazan'le izy le resaka filazana an'le secteur clé tsy mitombona tsony tsy mitovy amin'ny 91 satria tamin'ny 91 mbola be deabe resaka société d'état na ny banky na ny Solima na ino na ny fitaterana mbola misy société d'état dia bloquena zao manko le izy zany efa privatisena daholo reny ahoana moa lazanao secteur clé zavatra tsy hainao ankarana daholo ny resaka solika na ny banky télécommunication dia any zany tsisy gasy mahafehany intsony zany na gasy titany razonondranona ianao ve baiko zavatra olona zay mahasarosarotra an'izy io zay mahatonga anany tiako taritana resaka tsy voateniko teo amin'le adevitra atsika problème eto Madagasikara anisan'ireo lehibe indrindra dia ty resaka exercice na souveraineté ty le fiandrianam-pirenena lazaina fa maleo tena atsika balabala rora fotsiny fa eto amitsika nge fa 80% tany fa tsy atsika tsony any vahiny mba jerevo nge cadastre minier 4% ny fananana ambany tany io vahiny daholo nge ny tompon'ireo dia le gasy kely na tany voleny na tany anorenana trano fa tsy misy zany nge le rafitra milovany eto tsika nefa ny lazaina fa état nation lazaina fa mivoaka malagasy masy mandidy eto amin'ny taniny aka lalam-panorenana mihitsy miresaka an'izay zay tena manao lalam-panorenana io blabla fa zavatra soratany io fa le système jerefa nge ny any États-Unis presque règle non écrite le système zany ny tokony ho respectena révisena fa tsy blablana constitution solosolona fotsiny hoe androany io lazaina zao lazaina ohatran'izao azonao zay mahatonga ana am'tena hoe le gasy tsy manana fahaleovatena zany eto amin'ny taniny fa miresaka an'izany ange anao Dodo dia gasy nefa ny tendrena ho tompona andraikitra mireny zavatra isanambaratonga topo domaine fitsarana sy fa manina nefa tsika no tonga amin'izany zatra resanao zany hoe le système fahalovana tafa oatra loatra misy zavatra tompontsika ato jerevy tsara ho atsika fa nanomboka tamin'ny fanjanahantany atsika niady amin'ny fanjanahantany niady tamin'ny vazaha mandraky teny androany nefa za io edivatsika io ihany manana partenaire privilégié atsika zay ne problème atsika eto raha mba tonga saina zany partenaire privilégié efa mampalelo ny gasy io tokony manao dingana haingana izy frantsay tiako tenenina raha tiany frantsay mbola ilamina zany fifandraisany amin'ny gasy tokony mandrefepetra izy mamaolana ny gasy am'izao efa namerina kabeso izy efa mba nanao dingana izy ohatran'izany hoe efa mba nomboka sokafana koa ny archive Dodo Maravo efa mba manao dingana iny izy ao anatin'iny iny tsy dirako izy satria mbola tsy fotoana nataoko teto farany za ohatra ny teny mbola ivererako moa zay fahamaranana hoe raha tsy miverina amin'ny Jesosy ianareo ry fanjakana na ampiasa vola fahazato faharivo tsy lamina tsony zao raha zao zany ange ho raisitsika aloha fa misy antso manaraka reo miaraba tompoko salama io enary eto fantanina apitako ty andriamatoa ny hoe Europe resahana anisan'ny namiapahana an'le prime ministre tapahoaka le zany sy na hoe ministre firenena koa tapahoaka ampanaiky an'reto maranilasy izy amreto hanaraka an'ity amin'ity gouvernement unilatéral ity ka zay zany hitako hoe moaika ampitony ny vahoaka zany
raha fieko azy dia izay mahatonga mametraka an'ilay fandaharana anisany manendrena kanefa hoetsen'ireo maranila ihany koa ve izany reo satria raha fisaraam-pahefana zandany no tena mampiasa hery amin'izao fa tsy any amin'ilay miaramila dia izay no nisany hoe manendrena ny praiminisitra hoe avy eo amin'ny tafibahoaka sy ilay hoe misy fiainovam-pirenena ihany koa fa ny fampiasany miaraka vahoaka aloha zany zao dia tsy fantatra ntsony hoe iza ny tena manome baikaraka ny teneniko dia misaotra toko matsiaro an'le tenyle rahalahy ray teo hay tokoa moa général de corps d'armée le ministre délégué en gendarmerie fa na prime ministre azy général de division zao de ohatran'izay koa le ministre ny forces armées zany a etongeo afa globe mivadika ny ambony lasa ambany ny ambany lasa ambony korotana tanteraka le fiarahamonina atsika eto ka famahanan'io a mila solution radicale manana fomba fijery lavitra anao fa tsy mbola hainao rery mandidy manapaka samy rery ny olona ve fa tezitra be fa raha tapiny aminao dia anao mbola am'teny tsy maintsy zao no tanterana fa tsy maintsy verika le fantanena taloha dodo marafo iaffaiblir na nalefaka le hetsika le tolon'le génération Z ave le fanendrena le premier ministre sa nifanohitra am'izay vome manjeky le tanora vome manjeky ary ny olona tonga manampy an'le tanora zay nge zava-misy raha ny fanendrena premier ministre io ny verina mahaolana tokony efa hita taratra zany zay a nanomboka omaly fa le mouvement nge tsy voamasa manjeky voamasa miahenjana satria zao hoe premier ministre nanakaikaiky ny tanora ihany io taloha izy isampikosoka kapila dia any amin'ny famalofaliana zany isany mba taranjany ihany nandritry ny fotoana maro izy ampikambana atao andriny fédération amin'ny basketball makasika ny tanora zany dia efa manao merci daholo ny akamaroan'ny mpilalao an'izany fanatanjahantena fa zany zava-relain'ny tanora malagasy am'izao izy amilazanareo zany fa zany nila zany nge feverina hoe tsy hain'ny olona tsy fantatra an'ireo mpanao politika mpitondra fanjakana rehetra inona ny ilain'ny tanora malagasy manao fampitahana ny fiainany a amin'ny zavatra atsikômoro la reny ao Maurice reo fampitahana tsika gisitra be zany ny ilain'ny olona tsisy olona mandarana zany disco sy ny zavazavatra zany ve ny verina reo fampitahana fiainan'olona tsy zany nge mba samy mianatra zao fa aiza mba matsiaro tena zany tanora malagasy fa latsaka ambaniny nivony a ny fomba fampiana zany no manahirana ny tanora le rafitra dia niteny Andry Rajoelina namboatra efitrano sekoly vaovao ho ataony vanao fisidihana parc solaire izy zao maly mre zany olany ovany zany olana zany satria zay ny nanahirana teo amiko ane le problème za fa antitra za fa retraité fa le olana an'le tanora satria problème nro zanako zany zavatra zany zanaka anabaviko zany ny ainan'ireo ankizy reo rehefa miresaka amina zao nge tonton zao nge dada ny problème zao ne zao ka resaka teneninareo za fa fédération basket za zao non tsy zay ny manahirana ny tanora fa problème ny tanora voatery manao sestany tenany any Maurice any ivelany izy vao mitaresa rehefa mba tiany tanindrazana tsy tendony ray aman-dreny izy fa efa antitra ny ray aman-dreny manjary manao andevon'olona le tanora malagasy mba ivelona zay ny manahirana ny olona fa tsy hoe zay mialina anareo satria zanaka anareo manakarena satria miaraba tompoko fa raisitsika ty antso manaraka ty miaraba salama eny tompoko eny ary ahoana so de numéro hafa angamba zany o raisitsika ty antso manaraka efa vonina to ty miaraba tompoko salama miarabe maverina kely any toko radio za momba fotoana anty foana hoe raha misy hoa raha fijerika ny analyse amty fantasatika Andry Rajoelina ty zany tamy 2009 naka ty de vita hoe mahareo ny fitongy Andry Rajoelina fa fijerika azy ty fa tsy mahatatana fanjakany am'izao tantarany any Kristo zao aniranga ny ahitana zany milala ho santy manan'olona de moa zao tona nefa heriny olona darobanao an'ny bomba raty de za zay nitatanao any fa tsy de fotoky olana olona vanao iny ary mitadidavo de lasy ndray anao hoe olona tsy mahatatana fanjakana zany tsy mahatatana sinany fa mahafiafanapona zany manodidina de mitena ty de efa mariny de meny arena be de vola be de davana arena eo fa voaka malagasy zany tsy hoe ampandroso ampirenena sy moavo taranaka faramandidy zany ty ao anatina zay misy izy de olona efa manana firenena mitafy frantsay
ka inona moa dia sansaina amin'ny Madagasikara faniaton'ny tenany eo reto le mahafiavana reto miazo azy io zaho ampitena tsikapitolona hoe raha mangataka fiela azy zany atao ny amafy ny tolona zany fa rehefa translation izy minala ho azy io fa le hoe mangataka fielana io ariana aiasesin'le tompona zany tika hoe raha voalanareo izy dia aso fa mangataka fiela azy izay mangataka fiela azy zany fa tena presien zay dia zaho mampiresantika tanora le tanora zany hoe tena maherena nareo fa omafo ny indrinanareo arinao raha zaho misy zao satria tena misy ny ohatrany hoe tsy mahatatana tsy mahafefanjakany io nakan'io namendramendy taotra zany foana moa le verimberina ao anatin'le na dia efa nandalo fifidianana ary tsika le fifidianana tamin'ny 2023 ve tsy efa namafa zany hoe tsy légitime fa zay aloha izy dodomarao le ady hevitra nge le zavatra efa lasa le problème eto amitsika edy le zavatra tsy ekentsika terena iainatsika ny olombelona ihany maro nge tsy nankasitraka niny fifidianana tamin'ny 2023 iny fa zay moa le izy ko ny androm-panjakana ny manam-pahaizana eto amitsika ny olokeny rehetrarehetra nasandratra eto amitsika manamarina an'io inona moa ny ataon'le vahoaka madiny fa io ary mirongatra ny tanora tsy azonao raha ragonanao am'izany ACC ty zay député zay mpitsara io ary izy io mirongatra ny olona tapitra ny tableau azonao ary za zao mahita ny Facebook any fa misy andehana mpitsara efa mombany ty mirona manaraka ny tolona ny dokotera mpiasa-panjakana azonao ka inona ary lazay anao mbola ilazina indray ny ACC am'izao raha sika ty andro ty ary fotoana mandeha zany amaraparantsika miaraba tompoko salama eny tompoko salama nanao any raha vavoara ianao dia tonga dia miteny satria fotoanatsika mandeha any ty ngamba ny antso faranao raisina raha ohatra ka dia amaraparantsika miaraba tompoko salama tapaka ihany ko izy dodomarafo tsy maintsy hiditra ao anatina vaolanatsika zany sady maraparana ny fandarana satria fa mandeha dia mandeha ny fotoana raisina aloha ty antso farany ty miaraba tompoko eny ary paraparantikle eny ary alohan'ny ametrahan'ny vahiny ny afaka ara-panahy fa tsy mahafonjatoa zavatra teneniny hoe dia ity fanamarena fotsiny ho any zalany varetaniny io fa dia ataon'le président fédération le tenenisany voalohany enimpolo isan-jato aminy ianareo kilalao fanaparanana teknika le tena nahazonan'le toerana faharoa sy amboara fa le faharoa ka dikan'izany takio le tenen'le filomoram-perinasy io misy folo isan-jato aminy tokony sazan'le fédération na fazamanaiky an'izany satria ilay vilana-panantenana nge mety tsy isy ndao ary eny ary ny Bariamo hiatrika lalao miverina amin'ny Comore an'io lalao zao tanterahana any Côte d'Ivoire zay aloha zany amarantsika dodomaravo anatin'le fiarahana tsy haiko raha ohatra misy famitinana na teny farany zay tsy voalazantsika ao amin'ity famarana ity alohan'ny tena marana na koa misy famitinana kely zao situation zao situation mbola tsy nena gasy tolomboka teto Madagasikara fa ny olona tsy mila torana ndray ty no mitarika ary tena aloha de ny tanora zay le nisorako tam'le vidéo naparitako tamin'ny gazety zay nisorako an'ireo tanora reo tsy mbola misy an'ity zavatra motra an'ity zavatra nataonareo ty raka izy menatra zahay sady faly fa ianareo navita ny zavatra séance C10 nanao zay afany ange zany 2023 zany nanao zay afany ange fa ny antsopiry ny FFKM ny alanenina ange fa tsy ny raha indra fa rehefa nareo nitrotra zao vao vely mpanantenana ny olona rehetrarehetra zay zany feny ka amiko monsieur le président nareo mpitondra fanjakana ao amin'ny présidence ao ianareo zay voaty alaminy faran'izay malaky inona ny fomba andaminanareo azy za tsy te baiko anareo fa raha tsy vitanareo mamerina an'izao isiny fitonina zao maro ngety rehefa nanao ny zavatra reny zay fa niongana le fitondrana farany ka raha tsy te iongana anareo mitadiava fa fara io zavatra ataonareo io voame matezitr'olona ny atahorako voame matezitr'olona be de be ny système meto atsovy maramila andehana maramila tsy reo maramila akamanareo reo azanao tsy reo maramila akamanareo reo fa misy maramila tena mécontent ao mba indoko ny feony rerarse ahoana ny andaminana an'ity
nasorona foana zao ministra Saivelo de avitan'izany ve ty ray ity hitantsika fa satria efa tao anatin'io système io fa mifandraororo tadiava rena mba hinora io ferin'olona miangavy ny communauté internationale ilatsakatsetra am'izao hifamono eto gasy ary datahorako an'izy io règlement de compte hiparitaka any amin'ny fianakavianareo mpitondra satria ny olona tsy tantany avany foana aveo maty ka raha tonga am'izay ary ty de ahoana fa may zao tranony député anankitelo zay teto raha mitoy foana ty fahatolona lava ty marary ny olona marary ny avany ka mba mandinia ihany mba le fa sy lavilavitra ihany ny fitena fa tsy fomba fiarovo anareo ny fahefanananareo amin'ny endriky ohatran'io mahatonga an'izay netiko amarana azy de ty teto arany vahiny farany teto amin'ny topo radio de miteny hoe mila verina amin'ny Jesosy mila verina amin'ny Andriamanitra isika vahoaka malagasy vao tafavoaka am'izao olana misy atsika zao verina am'le teny koa hoeto miantso atsika mpanao politika indrindra fa nareo mpitondra fanjakana mandinia tena re maro ny zaozao tamin'ny herin'ny vola zay fa civilisation maro ny rava noho ny fizaozaona ny orgueil farany zavatra tsy tian'Andriamanitra indrindra noho ny herin'ny vola de adininareo de fisian'Andriamanitra noho ny herin'ny vola hadininareo ny fisian'ny fanahy masina zany ka miverena de ny mbola tsy tara loatra sao de anenenana fa maro nge milaza manadino an'io Jesosy io zay maro ny tsy randrarany io fanahy masina zay aiza ny afaran'ren'olona reny eran-tany io fa tsy eto rery ka zay zany teneniko hoe vahaolana tompoko ohatran'izay koa tsika mpitolona ny angatatsika efa lehibebe mety tsy mahazakazaka amin'ny lacrymogène andao hitondra mbavaka anyreto zandratsika reto mila nzany reo mila paherezana reo mila hery reo vavaka manova zavatra idina moa ny avitatsika gasy mahantra kely ty za ve pension mba hivelomako za ve anina volana ampinanareo zazareo vavaka netiko aminareo de zay ny expérience ko tamy tolona zay mba nataoko taloha tamy fatandrako ny fampizarako anareo hoe zao ny atao tandremy fa mampiady infiltration enjana be mampiady olo le mpitondra fanjakana io rehefa fanjakana rehetrarehetra teo nanao an'izany daholo fa tsy reto rery fa tsy nasakana ny tolona ny vahoaka na omby de aoka nareo tanora ho sarotiny amin'ny zay mety fanelalelana isy eo satria fanovana rafitra zay mpanao politika koa toerana ny mamainay matetika fonako amitsika mpanao politika ka anareo tanora manana ny fanalahidiny ho avy ty Madagasikara ty de anareo tanora am'izao raha nareo mijoro hatra ny farany misy rafitra miovy eto fa raha nareo voarebirebinay voarebirebi amin'ny fanjakana voarebirebinay mpitolona fa ny toerana amin'ny mamainay tsy tateraka io de mbola ho maizina trany fa masarotra be tena mbola ady lavitra